Indray mbava ao anatin'ny tontolon'ny toetrandro kosa ny farany herinandro teo dia hita fa ny mafy moa ny asika teto andrenivohitra ary raha araka ny fanazavana voaray avy any anivony mpamantatra an'izay toetrandro izay dia mbola ito izay atsika izay ho an'ny eto Antananarivo fanadadiana hoentin'ny Fando Rakotondrasimba nakasary kosa Imamy Samuely. Azo lazaina fa atao anatin'ny vanim-potoana andririna tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Mangatsika sy mamirifiry araka izany ny andro ary misy ny rivotra izay mitsoka. Ny sabotsy lasa teo dia hita fa ny hamafy izany atsika izany ary narahana herika mihitsy. Nandritry ny fotoana izay ndresana tamin'ny tompona andraikitra izay mpamantatra ny toetry ny andro dia nambarany fa mbola hihamafy ary aharitra hatramin'ny larobia ny toetry ny andro izay mangatsika. Dia mangatsika tokoa ny andro no tamin'ny sabotsy latsinainy. Ao finavinaina izy io fa ho tapitra amin'ny alarobia any. Hoe Androany lapitra antsika dia mbola miaina amin'izao voandro izao. Tsara ihany koa manamarika fa mbola ao anatin'ny ririnina isika. Io izany tsy dia misy mahagaga loatra raha mbola mangatsika sy mandrivotra ny toetry ny andro. Saika manerana mosy hafa itsy faritra voanandrifan'iny no azo verina fa tony ny rivotra, resaka rivotra ny resahana. Ny maripana amin'izao fotoana izao dia manodidina ny folo faritry Antananarivo, enina Antsirabe. Ny mafana indrindra dia tafakatra hatrany amin'ny 1.7°C iny faritry Mahajanga. Nandritra ny resaka natao tamin'ny tompona andraikitra hatrany dia mahatratra hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra ho an'Antananarivo, 12 ka hatramin'ny 17 kosa ny ambony. Ny alakamisy izao kosa no vinavinaina itony ny atsika. Nambaran'ny tompona andraikitra hatrany fa ny fitsokan'ny alizay avy any Atsinanana no anisan'ny mahatonga ny atsika izay ny hamafy ny farany herinandro teo. No hamafisiny hatrany ary fa ny vanim-potoana andririna no anisan'ny vanim-potoana ahitana ny tanjaky ny alizay. Mila miomana amin'ny akanjo mafana hatrany araka izany isika satria dia mbola atao anatin'ny ririnina tanteraka isika ary mety mbola haharitra 2 andro ny fitsokan'ny rivotra izay mangatsika.